Numery toko 5 manomboka amin'ny andinin'ny 1. Ary nitoetra tao Sitima ny Israely ka nanomboka nijangajanga tamin'ny zanakavaviny Moabita. Fa ireo dia nanasa ny olona hihinana tamin'ny zavatra novonoiny ho fanatitra ho an'ireo andriamaniny. Koa nihinana ny olona sady nenkohoka tamin'ireo andriamaniny ireo. Dia niray tamin'ny bala-peora ny Israely ka nirehatra taminy ny fahatezeran'ny Tompo. Dia hoy ny Tompo tamin'ny Mosesy: alao ny olona rehetra ary antony tandrifon'ny masoandro anatrehan'ny Tompo ireo nijangajanga ireo mba hitsahatra amin'ny firehetan'ny fahatezeran'ny Tompo amin'ny Israely. Dia hoy Mosesy tamin'ireo mpitsaran'ny Israely: samy ianareo mamono ny olom-peheziny izay niray tamin'ny Baala-peora. Ary indro avy niray tamin'ny zanak'Israely nitondra vehivavy Midianita teo amin'ny rahalahiny, teo mason'ny Mosesy sy teo mason'ny fiangonan'ny zanak'Israely manontolo, izay nitomany teo amin'ny varavaran'ny tranolay fihaonana. Ary raha nahita izany Fineasa zanak'Eleazara, zanak'Arona mpisorona, dia nitsangana niala teo amin'ny fiangonana izy ka nitondra lefona teny an-tanany. Dia nandeha nanaraka ilay lehilahy Israelita tao anday izy, ary nataony indray nandefona izy roa. Dia ny lehilahy Israelita sy ilay vehivavy ka voagorobaka hatrany an-kibon-dra vehivavy. Dia nitsahatra ny arety mandrinikana teo amin'ny zanak'Israely. 4,400 alina ireo maty tamin'ny arety mandringana. Hoy ny Tompo tamin'ny Mosesy: i Fineasa zanak'i Eleazara, zanak'i Arona mpisorona, no nampiala amin'ny fahatezerako tamin'ny zanak'Israely, satria nirehatra noho ny fitiavany ahy izy. Koa tsy nataoko lany ringana ny zanak'Israely tamin'ny firehetan'ny fahatezerako. Noho izany dia lazao hoe indro omeko azy ny faneken'ny fihavanako. Izy sy ny taranany mandimby azy no anana izany ho faneken'ny fisoronana mandrakizay, satria nirehatra noho ny fitiavany an'Andriamanina izy ka nanao fanavotana ho an'ny zanak'Israely. Ny anaran'ilay lehilahy Israelita novonoina izay niaraka nolefonina tamin'ndra vehivavy Midianita dia Zimri, zanak' Salo, loham-pianakaviana tamin'ny Simeonita. Ary ny anaran'ilay vehivavy Midianita izay novonoina dia Kosbi, zanak' Zora, loham-pianakaviana tamin'ny Midianita. Ary ny Tompo niteny tamin'ny Mosesy hoe: atao fahavalo ny Midianita ka tafio, fa nandrafy anareo tamin'ny fitaka nataony izy, tamin'ny namitahany anareo tamin'ilay raharaham-peora sy Kosbi anabavin'ireo, zanaka vavin'ny Andrianda Midianita iray, izay novonoina tamin'ny andron'ilay arety mandringana noho ny amin'ny peora. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Atao hivavaka isika. Raha Ray masina Andriamanitra, raha mamaky an'izany teny izany tokoa izahay dia ao ny tahotra, ao ny zavatra tsy azonay. Nefa rehefa tena mijery kokoa izahay dia mahita hoe famindram-ponao aza no mbola mahatonga anay eto, ary afaka mandre izany, afaka mamaky izany tantara velona izany, ary voarakitra izany ho anay ankehitriny, mbola mba hahitanay famindram-po aminao. Ary indrindra raha tahinao izay dia hitombo fitiavana anao, hitombo amin'ny fanajananao, hitombo amin'ny fiankohofana aminao irery ihany. Fanahinao masina ane hiasa ao anatinay tsiraray avy, hitaonanay hibebaka, hitaonanay hitombo io fitiavana anao, hitaonanay hikatsaka ny firavoravona sy ny fifaliana ao amin'ny fanomponanao sy ny fahalalananao amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainanay. Dia ampio izahay ray, ampio izahay fanahy masina, ary misaotra Jesosy satria ianao tokoa lahy fa tonga fanatitra fampiononana ny fahatezeran'Andriamanitra masina ho anay. Saotrany amin'ny fanafotanao. Amen. Amen. Afaka mandeha ny sekolalady izany. Avy amin'io andalatsoratra masina io no andraisantsika
fampianarana, fampaherezana amin'ity androany ity. Misy anaran'olona anankiroa izay tiako atao hoe zaraina amintsika ary mety hoe ny lohateniny aza dia avy amin'ireo anaran'olona anankiroa ireo amin'ity androany ity mety hanampy atsika engany fanahy masina piasan'izany atonga atsika hientana kokoa amin'izany hoe fahalalana an'Andriamanitra ray fahalalana n'ilay Andriamanitra masina izany. Raha siana lohateny izy dia hoe Zimri sa Fineas. Zimri sa Fineas. Ary tsy tadidiko tamin'ny tapabolana nga misika nanaraka an'io andro talata io nomery 520 io ary anisany efa nozaraina tamin'ny fivoriam-bavaka atsika ihany izy io. Nomery raha misy dizany afaka miteny an'ilay izy io aza lalaovina amin'ny balansoara fa maneno azafady fiderana. Tranon'ilay fionana mantsy efa tsisy. Okay. Zimri sa Fineasa dia zay hoe tamin'ny tapabolana isika nefa nijery an'io nomery 520 io izany. Ity nomery 520 ity dia anisan'ny afahantsika maka atao hoe lesona maro eo amin'ny fiainantsika amin'ny mahazanak'olombelona atsika, nefa mihoatra noho izany ary mihoatra noho ilay lesona dia hoe ny fahafantarantsika n'ilay Andriamanitra tompontsika sy ny famondram-pony mbola mampijoro atsika ankehitriny ary engany ao ambadik'izay ny hoe tsy hanao tsintsinona ny famondram-pony sy ny fahasoavany isika mahatonga mbola mijoro manoloana azy fa tena hoe ho lavitra atsika ane ny fo miavonavina lay Salamy 1:7 izay raha tsy diso afaka tentsika omaly tena hoe ho lavitra atsika ane izany avinavo-po izany manoloana an'Andriamanitra. Raha mandeha kely isika nomery 220, 217, 214 no alohan'ity nomery 220 ity. Dia ozy izy ianao hoe normal zany pastera alohan'ny 25, 22, 23, 24. Fa ny tiako heviana dia zao hoe io zavatra eo amin'ny 220, 217, 214 io dia zavatra izay tsy fantatry ny zanak'Israely nefa nanehoan'Andriamanitra lehibe ny fitiavany, ny fitahiny, ny nampiavahan'Andriamanitra, ny nifidianan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Ny mitranga ao dia i Balama mosa Balaka ilay mpanjaka. Balaka ilay mpanjaka dia izy no natahotra ny zanak'Israely. Dia niantso amin'ny Balama izy mba aminany hanozona ny zanak'Israely. Tsy fantatry ny zanak'Israely izany fa nampahafantarin'Andriamanitra Mose izay voarakitra ao atsika. Dia tao anatin'izany nefany ny zanak'Israely tsy nivavaka akory hoe arovy izahay manoloana ny mety hozona ho ataony Balama. Io Andriamanitra ny Balama mba tsy hanozona anay. Inona koa zany ataony Balaka izany? Tsy fantatry ny zanak'Israely izany fa Andriamanitra no nifidy, ny hiaro ny zanak'Israely. Dia tsy navelany mihitsy Balama hanozona ny zanak'Israely. Fitahiana lehibe izany. Ary enina ao atsika raha izany mahatonga ny hoe misy zavatra na tsy tian'Andriamanitra ampahafantarina atsika. Fa isika nanay no mbola misika. Aloha sao dia mbo misy famosavina mihitsy ary ty zavatra ohatr'izao ty. Tsia. Raha kristianina isika manana ny fiarovan'Andriamanitra. Aza mitadiny tsy fantatra. Manompo an'Andriamanitra mifantohy aizy Jesosy anara-dia azy inona ny sitrapony. Ary fitahian'Andriamanitra ny zanak'Israely izany. Fa avy eo nefa rehefa tsy afaka nanao an'izay Balama dia hitatsika anisany hoe inona moa no nampitranga an'io nomery 520 io dia hitatsika mazava ho azy inona indray no nataon'ny Balama avy eo. Ao amin'ny nomery 130 dia ny 9:9 afaka vakitsika eo. Miresaka momba ny Midianita Andriamanitra eto amin'ny Mosesy sy Arona. Sy Arona sy Eleazara. Ireo ihany ozy izy no nampikomy ny zanak'Israely tamin'ny tompo noho ny teny iza hony? Noho ny teny izy Balama. Lay tiany Balaka omena vola be mba hanozona ny zanak'Israely. Dia rehefa hitan'ny Balama hoe tsy afaka nanozona avy any velany izy, tsy afaka fotsiny izy hoe tsotr'izao dia manana fahefana eo amin'ny zanak'Israely, dia nitady lalana izy
mba hahafahany miditra amin'ny alalany hoe ny zanak'Israely ihany no mampiditra ny atsony eo amin'ny nomero 520 indroa no miverina ilay hoe nampiditra ny firehetan'ny fahatezeran'ny tompo, fahatezeran'Andriamanitra teo aminy. Rehefa vaditsika zany ny nomero 520, inona lay tolotsaina avy any amin'ny Balama ho an'ireto Midianita ireto? Dia ny hakafanany zanak'Israely tamin'ny alalan'ny fijangajangana izany, dia ny fandehanana amin'ny filan'ny nofo. Ary tamin'ny alalan'izany, izay vokatra ivelany, fa tamin'ny alalan'izany no nahitana kokoa hoe ny tenany ihany ary Andriamanitra afaka raha ny tena izy no ny tompon'ireto zanak'Israely reto ao am-pony. Mety azo lasaina izany hoe ny tenany ihany ka nahatonga azy ireo nahavita ary ohatra ny toa tsy ny raharaha fa nanompo ny Andriamanitry ny Midianita Bala Peora izany. Ary ny zavatra mahavariana ihany koa raha io teny hoe Sitima, ilay toerana hoe Sitima izay vatsitsika teo hoe tonga teo Sitima ny zanak'Israely, tany efa akaiky dia akaiky ny tany Kanana izy io. Kely sisa dia mpitan'ny Jordana dia tonga ao Kanana. 7 taona taty aoriana izy io, tao aorian'ny nialan'izy ireo tao amin'ny tany amin'ny tany Egypta izay nanandevozana azy ireo. Ary eo aza ny tsy takatry ny saintsika dia ilay hoe 4,4 no naringana n'Andriamanitra ray tsara sady atsotsika hoe fitiavana. 4,4 no naringany Andriamanitra masina ray tsara izay tompontsika. Voalohany hitantsika ao anatin'izany dia hoe ny firehetan'ny fahatezeran'Andriamanitra no nahafaty, no namono ny 4,4. Ary ao anatin'izay te hanararoatra ihany koa nefa ny izara amintsika zavatra vitsivitsy manoloana an'izay, satria mety ao anatiny io ihany koa isika mametra-panontaniana. Ary rehefa mamaky ny testamenta taloha tokoa isika dia hoe marina tokoa ve aloha Andriamanitra, mety ve ny nataon'Andriamanitra nandidy ny zanak'Israely handringana Midianita? Vaky tentsika tamin'ny herinandro ity izany. Ary ingano ny Midianita hatramin'ny vehivavy, hatramin'ny zazalahy nasaina ny vonoana daholy. Andriamanitra marina nefa no niteny an'izany. Marina mafy izany raha mba mety. Tsy mety mihitsy izany. Manao ahoana ny fieritreretantsika an'izany? Ary anisany mialatsiny raha manonona an'ilay anarana, tsy hitako izay namalina ny anjara soa. Nisy fotoana izy nanontany hoe ahoana moa izany ilay didy hoe aza mamono olona? Nefa ny Israely asain'Andriamanitra mamono olona. Ary indraindray izany tokoa ao am-potsika ao. Tsy atsika indraindray mamaly an'izany satria tranga izany. Ary anomboka hiditra sika amin'ny bokin'ny Deutéronomie indrindrina any amin'ny Josuah koa dia hoe aringana daholo izay olona teo amin'ny tanàna izay tsy avy amin'ny Israely nasain'Andriamanitra naringany. Manao ahoana ary ty Andriamanitra tompontsika ity manoloana an'izany? Sao dia mba tsy tsara ary izy, sao dia mba tsy marina ary izy. Ary voalohany indrindra ao anatin'izay firehetan'ny fahatezeran'Andriamanitra izay hoe izy no namono, izy no nahafaty. Voalohany dia eny namono Andriamanitra. Ary eo amin'io 520 io arane tsy Midianita ihany, fa ny eo amin'ny 520 ny zanak'Israely no fidin'Andriamanitra ho azy mihitsy 4,4 no naringany. Izany hoe tsy manavakavaka izy ao anatin'izay, fa mijoro izay hoe firehetan'ny fahatezeran'Andriamanitra masina izay eo amin'ny zanak'olombelona. Bia ny tany tena hoe ty tena nao anamitory amintsika azy. Ho antsika kristianina ty hampahery antsika mihitsy hoe tsy anjarantsika ny miaro an'Andriamanitra. Isika no mila ny fiarovan'Andriamanitra. Ka raha miteny an'izany hoe eny Andriamanitra ny namono olona, indraindray amin'ny maha olombelona, amin'ny fijerintsika olombelona ratsy izany. Tonga dia izay fotsiny antsika hoe ratsy izany, dia tonga dia te hiaro fotsiny. Eny efa tsy tena izay loatra ny nataony teo e. Tsia, izay no nataony teo. Mazava be izany. Nandringana 4,4 Andriamanitra ilay tompontsika. Aza miemotra amin'ny fanompoana azy nefa. Arao izy ka tsy sahon-tavany.
eny namon'olona izy ary tsy anjarako miaro azy manoloana an'izany. Zara no mitady fiarovana aminy satria ny any fantatro nefa ao anatin'izany. Da tsika miteboka afeo manazavana azy kokoa fa raha sendra diny dia efa teneniko hoe Andriamanitra mamono olona tsy mitovy amin'ny olona mamono olona. Andriamanitra tezitra tsy mitovy amin'ny olona tezitra. Ny anankiray misy fahotana, ny anankiray tsisy mihitsy. Andriamanitra marina foana, izy ny tompon'ny aina rehetra. Ka rehefa zay ny ataony, iza moa isika noforonina no hiteny hoe tsy mety zany Andriamanitra? Fa ny fijerintsika maha-olonantsika maninona? Efa ratsy foana fotsiny zany. Fa tsy hitantsika ny fahalebiazany, ny fahamasinana an'Andriamanitra izay mankahala fahotana. Ary tsy aza miaro an'Andriamanitra. Andriamanitra no miaro atsika. Misy fiandrianany, fahamasinany ao anatiny izany. Ary zay ary manaraka hoe dia kely ao anatin'izay firetan'ny fahatezeran'Andriamanitra hoe marina izy ary mpitsara marina izy. Izy rery ihany no mendrika ny fivavahana, mendrika ny fitsaoana, mendrika ny fiankohofana. Ary eny, ny eo kely ngambany ao anatin'io hoe mendrika ny olombelona rehetra ny fahafatesana sy ny fandringanana noho an'Andriamanitra izay masina. Tena mendrika ny olombelona rehetra anie zany. Tsisy na ny ray tokoa aza ny tamintsika namakivaky ny Isaia 7:20 dia tena fantatsika tsisy na dia ny ray tokoa afaka ka hoe velona manoloana ny fahamasinan'Andriamanitra. Azany indray hoe ny olana amintsika zao anatin'izany, ny olana amintsika tsy takatritsika io fahamasinan'Andriamanitra io. Hany ka rehefa manao fandringanan'Andriamanitra dia mandeha ho azy ny maha-olona antsika hoe izy foana ny diso. Tsy diso izy. Isika ny tsy mahatakatra, isika ny tsy mino ny atao hoe masina, ny atao hoe marina, ny mahampitsara marina azy. Efa afaka tenentsika ny koa nefa rehefa mijery atsika mitoy any tantara rehetrarehetra dia hoe famindram-pony eny ho azony zanak'Israely izay tsy ringany. 4,400 alina maty teo, ringana teo, Andriamanitra nanao azy. Fa noho ny zavatra nataon'ny Fineasa izay ho jerentsika rehefa avy eo dia famindram-pony ho azon'izy ireo. Tsy hoe izy ireo zany tsy nandray anjara tao anatin'ilay hoe fa zavatra tokony handringanana azy ireo. Fa nisy an'ny Fineasa izay nilazain'Andriamanitra hoe nanin'ny Fineasa ao amin'ilay nomero 120 teo. Hoe neken'Andriamanitra ho fanatim-panavotana lay namonoan'ny Fineasa any Zimri sy Kosbi tamin'ny lefina iray. Jerevina ilay sary hoe migorobaka. Teny zavatra hafa fa sao dia metsika dia lasa manamaivana ny mamatotra an'ilay zavatra resahana. Fa teny hoe lasa masikita. Fahafatesana ny resahana eo ary fitsarana avy amin'Andriamanitra izay nankasitrahan'Andriamanitra ka nahatonga ny fandringanana nitsahatra. Ary mazava ho azy ao ambadik'izay. Raha ny tena izany tsy ny zanak'Israely angeny namono hoe. Satria izay leo amintsika olombelona tsy anjarantsika maka ain'olombelona tafiditra ao anatin'izany na ny hoe fanalana zaza azy. Ninona zo mety hananantsika ka eo amin'ny vatako iny tsia ny soratra masina mazava manoloana an'izany. Rehefa tafatojo ny atao hoe ny avy any amin'ny lahy sy ny vavy ka manomboka amin'ny atody moa fiantson'ny olona sasana azy efa olona iny Salamy 7:30 Davida amin'ny teny mbola tao an-kibon'ny neny nefa naninona fantatrao. Tsy zoan'ny olombelona velively ny maka ain'olombelona. Ary ny zanak'Israely no namono ny Medianita nandringana avy eo. Iza ny naniraka azy? Ilay Andriamanitra izay nandringana eny na ny zanak'Israely ihany koa azy, izay nanao tsintsinina ny zanak'Israely. Masina ry havana n'Andriamanitra izay tompontsika. Ary izay ny kely hoe Andriamanitra irery no manana ny zo sy ny fahefana hamono ny olona anefa tsy manoto izy. Izay mahandriamanitra azy. Izay no mahandriamanitra azy. Tahaka n'ilay hoe ny olona ny hoe tezera fa aza manota. Fa Andriamanitra rehefa tezitra tsy manota. Fa ny fahamasinany. Ny fahamasinana izay ambarany amin'ireto zanak'Israely reto no mahatonga an'izany ary marina amin'ny fitsarany rehetra Andriamanitra. Izany mahatonga enganisy zaho sy ianao hita famindram-po amin'Andriamanitra ka tsy vazivazy azy.
mila mifamindram-pony ahako, mila mifamindram-pony ianao. Fanahy masina ny atonga asy ianao tsy avonavona amin'Andriamanitra. Ary eny nisy zavatra tokolo ny ova ay voadingana le asa kely hoe taloha tao amin'ny testamenta taloha dia mazava ny zanak'Israely firenena anankiray no nofidian'Andriamanitra hampahafantarana azy any amin'ny firenena hafa. Nefa ihany koa nanana ny tanjony Andriamanitra hoe amin'ny alalan'io firenena io no ivoahan'ilay Mesia dia Kristy. Rehefa tonga Kristy dia hitantsika hoe niova izay zavatra iray tsy amin'ny hery sy famonoana ohatr'izany intsony, tsy natsoina amin'izany intsony isika kristianina, fa satria tsy avy amin'ny firenena iray fa avy amin'inona firenena samihafa, avy amin'ny foko samihafa no nananganan'Andriamanitra ny fiangonana. Ary amin'ny fomba ahoana ny azahoana ny filazantsara sy hiparitahan'ny filazantsara? Tsy amin'ny alalan'ilay antsoina hoe kroazady. Ny kroazady resahako hoe tsy ilay fitoriana filazantsara lehibe dia ndao anao kroazady, sika tsy izay. Fa ny kroazady tena kroazady dia ilay hoe nisy vanim-potoana ny kristianina nandeha hiady amin'ny silamo, nandeha hiady hakan'i Jerosalema indray. Dia tena nisy fifamonoana indray tao anatin'izany. Tsy natsoina amin'izany intsony isika. Raha ny tena izy ary inona nataon'i Jesosy? Nanolotra ny hainy ho faty teo ambony hazo fijaliana izy. Inona nataon'ny ankamaroan'ireo apôstôly? Maty noho ny filazantsara izy ireo. Inona ny aretan'ireo mpino fiangonana voalohany? Nanolotra ny ainy noho ny amin'ny Kristy izy ireo. Apokalipsy 2:12-20. Izy ireo dia naharesy azy tamin'ny teny vavolombelona sy ninona raha ny zanak'ondry ary naninona tsy nankamamy intsony na dia ny ainy azy. Ary zany no fitaran'ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao. Zany no andraikitsika amin'izao fotoana izany, ho amin'izany no ny antsoina atsika. Zany ilay Andriamanitsika. Te hanao tahaka an'i Josoa fa tsy te. Raha zao sy ny ankonako dia hanompo an'i Jehovah izahay, hitanareo teny nataon'ilay rakalahy. Fa mialohan'izay nefa ahoana? Fidionareo an'io izay fidionareo fa raha zaho sy ny ankonako. Fa zaho ary tsy te hiteny koa hoe fidio izay fidionareo. Te hiantso ahako, aza miala amin'Andriamanitra. Na zany ary ny zavatra hitantsika. Tsy takatry ny saintsika olombelona fa za tsy haporisika antsika mihitsy hoe miala aminy fa soa maty eo. Maty fo isika na ho ela na ho haingana. Fa sambatra izay maty ao amin'ny Kristy. Izay hoe mety zany fahamasinan'Andriamanitra zany no hitantsika. Ary tena zany izy tsy miova izy. Fa katsaho izy. Zany no tena fiainana. Engany isika faharoa dia Zimri dia maneho an'ilay fanaovana tsinitsinina ny fahamasinan'Andriamanitra sy ny teniny ka nahatonga an'ilay hoe nirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra. Raha hoe 4,400 ireo zany dia mitovy amin'io Zimri ingy amin'ny ankapobeny azo antsoina hoe nisolotena azy ireo e. Satria inona moa nataon'ity Zimri ity rehefa vakitsika ilay nomery 520 andininy vakitsika manomboka eo amin'ny andininy 4 dia hoy ny tompo tamin'ny Mosesy, alao ny olona rehetra ary antony. Ny tompo no miteny eo fa jereo ilay zavatra sain'ny tompo atao, zavatra marikoriko. Alao ny olona rehetra ary antony tandrify masoandro eo anatrehan'ny tompo ireo nijangajanga ireo mba hitsahatra ny firehetan'ny fahatezeran'ny tompo amin'ny Israely. Dia hoy Mosesy tamin'ireo mpitsara Israely, samy ianareo mamono ny olo-peheziny izay niray tamin'ny Bala-peora. Andininy 9. Ary indro avy ny iray tamin'ny zanak'Israely, dia io iray tamin'ny zanak'Israely io ihany no hitatsika eo amin'ny andininy 14 fa Zimri no anarany. Io ilay Zimri resahany eo amin'ny andininy 14. Inona nataon'ity lehilahy anankiray ity? Naka vehivavy Midianita, Kosbi indray ny anarany, hitatsika ihany izay eo amin'ny andininy 17. Dia rehefa nalainy ny vehivavy iny Midianita teo amin'ny rahalahiny, teo imason'ny Mosesy, teo imason'ny fiangonan'ny zanak'Israely manontolo izay nitomany teo amin'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana. Dia inona nataony? Raha nandeha eo amin'ny andininy toizantsika ihany hoe nandeha eo amin'ny andininy 9 dia tenenina hoe dia nandeha nanaraka ilay lehilahy Israelita tao anday, zany hoe nakaiza zany Zimri sy Kosbi? Nakao amin'ny lainy. Inona ny ataon'izy roa ireo? Lehilahy ny ray, vehivavy ny ray. Ny zavatra voasoratra hoe dia nitsangajanga ny zanak'Israely. Inona no ataonao zany? Andeha hitsangajanga. Zany nataon'i Zimri.
Ary anisany hitantsika zatra loatra ny fahotana izy Zimri. 4 sy 3 efa mandeha ny fandringanana eo e. Eo amin'ny 9 zavatra voasoratra. Mitomano manoloana ny tranon'ilay fionana ny zanak'Israely, mibebaka amin'Andriamanitra. Inona nataony Zimri? Naka ny Kosby, ny tantanany eo mason'ny Mosesy, eo mason'ny fiangonana mitomany. Zatra loatra ny fahotana. Tonto ny fonjy, tonto. Tsy laitra ny bala ny fananarana. Miavo navona. Sano ny fony Kosby. Raha mamahita famindram-po isika androany dia zany anisany atao vavako. Tompo, ampio ny foko tsy ho tonto. Satria io indray efa mandeha tokoa ny taona 7 taona indray io e. Taty aorianan'ny alana tany Ejipta. 7 taona. Zavatra nitranga teo dia efa zatra fotsiny. Ina mety efa maizana kely eo. Efa samy faty sao ihany. Tonto ny fonjy, zatra loatra. Nanao tsintsinina ano Mosesy. Mosesy izay isika kehitriny malala iza moa Mosesy. Mosesy ilay mpaminanin'Andriamanitra. Izay fomba hitenenan'Andriamanitra amin'izy ireo. Manoloana Mosesy Zimri. Ratsy zany karatsy. Ny tenin'Andriamanitra mazava manoloana azy. Lasa izy tonto ny fonjy. Tompo any amindra fo amintsika. Tonga antsika hanana fotorotoro. Manoloana ny fiangonana ihany koa. Fa tsy Mosesy ihany. Fiangonana mitomany, mibebaka. Asany amintsika manoloana an'izany. Mahita ny rahalahinao ianao mifona, mibebaka manoloana an'ilay fahotana iray dia ianao izy ngamba n'izany fa zatsy izany mihitsy. Aoka ho torotoro fo. Tandremo sao tahaka ny Zimri. Ny nanota nanaraka ny filany. Nanaraka ny Kosby, ilay vehivavy Medianita. Nanaraka an'izay tiany atao fotsiny io. Ary moty izany ve ny antsika olombelona amin'izao vanim-potoana izao? Facebook, écoute ton cœur. Zany ane nataony Zimri e. Mosesy io miteny, zanak'Israël io mibebaka. Écoute ton cœur. Mon cœur avec Kosby hein. Ingene izy mampimiantsika ihany ka tsy hanala ny famatoran'ilay resaka eto. Fandraindray izany mahazo antsika. Firintsika fa lany daty. Fa 30 taona izay. Efa ela ihany izay niarahako tamin'ny tompo izay. Raha tsy hita loatra tena manao ahoana loatra izy ity fa eo izay. Tompo any hanafaka antsika amin'ny fisainana sy ny fo donto tahaka izany. Ilay fo donto eto ny sary hitako indrindra amin'ny teny anglisy izy hoe namba. Tratrany ohatra atao anestesia, tsy haiko atsika izay efa nanala nify na tsy haiko efa nasiana anestesia. Izy tao na tsy haiko ohatra manamboatra nify ianao dia na molotro ary tiana hetsika fa tsy mihetsika izy donto. Dia mandeha ny tenin'Andriamanitra fa donto eo fotsiny. Ary izay mihitsy ilay izy. Tandremo sy efa zatra fotsiny. Tratrany anestesia dia hoe tsy mandre ny tompo intsony. Ary matetika ny fahotana dia izay ny vokany eo amin'ny fiainantsika. Fahotana manalavitra mamono atsika. Lasa tsy mahalala intsony ny fahamasinan'Andriamanitra. Ahita ny famindram-pon'ny izao sy ianao. Aoka isika ho tahaka ny Fineasa. Fahatelo Fineasa. Ilay ny rehatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. 9:10 ny tompo no miteny eo. I Fineasa zanak'Eleazara ozy izy zanak'Arona mpisorona no nampiala amin'ny fahatezerako tamin'ny zanak'Israely satria naninona? Ny rehitra noho ny tiavany ay izy. Indroa ny tompo no miresaka an'izany amin'ny ao any 9:17. Izy sy ny taranany mandimby azy no hanana izany ho faneken'ny fisoronana mandrakizay satria naninona indray ozy izy? Ny rehitra noho ny fitiavany an'Andriamaniny ny asa izay. Ferina any amin'ilay lohateny teo kely fotsiny ahako atonga antsika azo tsara. Zimrisa Fineasa. Sao sy ianao no ametrahana an'izany fanontaniana izany. Zimrisa Fineasa. Voalohany teo fandresantsika ny fireheta amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Tsy aro an'Andriamanitra mihitsy ahako. Ka ezaka hanatsara an'Andriamanitra amintsika arak'izay mety ho hamaritantsika zanak'olombelona ny atao hoe tsara. Ny atao hoe tsara dia tsy mamono olona. Ny atao hoe tsara dia ny Andriamanitra inoko tsy mba namorona elo,
tsy ariavana. Olombelona no mihevitra fa ratsy izany. Fa masin'Andriamanitra raha namorona ny elo ho sazin'ireo mpanota izy dia fahatsarany izany. Raha namono ny olona izy noho ny firetan'ny fahatezerany amin'ny mahamasina sy mpitsara azy marina dia tsara izany. Ary izany no nitranga tamin'ny Zimri, miverina any amin'ny Fineasy. Inona moa nataon'ny Fineasy? Inona nataon'ny Fineasy teo ilay hoe tenen'Andriamanitra hoe nirehitra noho ny fitiavany anahy izy, nakalefina izy. Tadio fa Zimri mivavaka na amintsika eto arany, indrindra ho antsika lehilahy tonga eto, ho anareo tanoranora indrindra na mbola kely, na ho antsika ray aman-dreny ny mananjanaka lahy ohatra. Dia anisany atao vavaka hoe mba ho tahaka ny Fineasy ny zanakalahy. Ny amo zany vitanareo teny hoe mbola ampivo aho mivavaka. Fa tena le zavatra nataony, inona nataony? Nakalefina. Tahaka an'ireny hoe mpitandrina anaty fivoriana ireny ihany, na le mpitarika na tsy haiko hoe nampino anankiray fotsiny anatin'ny fivoriana. Sokafany ihany ny masony hoe tena mivavaka ve ny olona sa tsy? Izay ny ilay hoe nitomany ny olona, mivavaka ny olona. Dia ahoana moa no nahitany tokoa izany hoe iny ny Zimri naka vehivavy nitsangana teo, nanao tsintsinina teo. Dia tsy zakany, satria fantany hoe io zavatra io ny bebahantsika, io zavatra io ny elantsika. Tsy zakany Fineasy ilay izy. Lasa izy nakalefina, narahany niditra tao an-tranonday, trobarany izy roa. Dia izay zavatra izay nefa no ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto hoe tsy ilay zavatra nataony iny fotsiny ary iny vokany, fa inona ny tena izy ilay hitan'Andriamanitra, Andriamanitra mahita ny fo, ny rehitra noho ny fitiavany ahy izy. Izay Fineasy izay. Nirehitra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Tena mpiandry. Antso antsika fiangonana izany, mila olona tena mpiandry tahaka izany isika. Atao vavaka ho anay izany, fa mety ho an'ny sasany amintsika koa mety antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izany. Namono an'i Zimri sy Cosby izy, izany hoe tsy ny hafahafa manoloana zavatra fantany hoe diso ity manoloana an'Andriamanitra. Nataon'ilay izy ho an'Andriamanitra. Neken'Andriamanitra izany ho fanatim-panafotana. Ny avy eto aorian'izay no mitranga, natsahatr'Andriamanitra ny fandringanana. Noho n'ilay zavatra nataon'ny Fineasy, izay hitan'Andriamanitra hoe ny rehitra noho ny fitiavany an'Andriamanitra izy. Manao ahoana izao sy ianao amin'ny famonoana ny ota eo amin'ny fiainantsika. John Owen anisan'ny teny hoe vonohy ny fahotana, tsy izay ny fahotana no hamono anao. Ho antsika kristianina, vonohy ny fahotana, raha tsy izay ny fahotana no aninona hamono antsika. Romanina 5:9, amin'ny fanahy no hamonoana aninona ota. Ary izany antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany. Eny izao sy ianao halala aza manoloana an'Andriamanitra, manoloana ny fiangonana, manoloana ny teniny. Enganeny tompo hitantsika amin'ny fotsy miavonavina. Ka rehefa misy olona tokoa manondro amintsika, mifahotantsika, zavatra tsy mety ataontsika, mivavaha mba hanana fotsy miavonavina. Mivavaha mba Andriamanitra. Ampio atsy avinavina manoloana ny fahotany-tenako tokoa. Faokianao ny tahay. Anisan'ny vavaka. M faharoa anatin'ilay indrindra antsika membre amin'ny fiangonana izay efa nanao interview na ny M faharoa. Mivavaka ho an'ny fiangonana. Mivavaha ho antsika fiangonana mba ninona izany? Ho afaka amin'ny fahotantsika. Mba hamono ny fahotantsika isika amin'ny alalan'ny fanahy masin'Andriamanitra. Aza atao tsinontsinona izany. Zava-dehibe ilayntsika, ilainay mpitandrina izany. Ilayntsika fiangonana izany famonoana ny fahotana izany. Eo nefa isika koa Fineasy. Ilay asan'ny Fineasy dia ahitantsika zavatra lehibe izay milaza an'i Jesosy Kristy. Jaona 1:2 dao vakitsika. Jaona 1:2 vaky tenintsika mety any amin'ny 2 volana izy rehefa vita ny filazantsara ny Jaona. Fa nisan'ny tenin'Andriamanitra anankiray izay tena maneho ny antoka ho antsika izay mino an' Jesosy izany. Jaona 1:2, andininy 1 sy 2. Anaka izany zavatra izany no soratako aminareo
mba tsy anotanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Izy no avotra noho ny fahotantsika. Lay avotra resahana eo dia inona moa leo amin'ny nomeritoko 5:20 teo hoe nitren'Andriamanitra lay inona izy fanaty mpanavotana. Jesosy zany lay inona? Fanaty mpanavotana izay eken'Andriamanitra ray ho an'ireo izay manantona azy. Tsy hay ianao androany manao ahoana ianao raha mare an'izany teny izany hoe fantatrao ny fahamasinan'Andriamanitra ary fantatrao fa meloka ianao. Ny antokana ahafahanao mahazo fanantenana dia ny fanantonanao an' Jesosy Kristy, ilay fanaty mpanavotana izay nekeny ray. Izay ihany no mampionona an'Andriamanitra ray. Ilay avitra resahana eo raha ataontsika amin'ny teny mamaritra azy koa dia hoe fanatitra fampiononana ny fahatezeran'Andriamanitra. Averiko ihany, fanatitra fampiononana ny fahatezeran'Andriamanitra. Satria Andriamanitra ray masina tezitra amin'ny fahotany zanak'olombelona, tezitra amin'ny olombelona izy. Ny antokana tsy haringana antsika manoloana azy dia isika mialoka ao amin'i Jesosy Kristy. Ary izany ny atao hoe kristianina. Izany ny atao hoe kristianina. Ny olona izay mametraka amin'ny tokony amin'ny asa-panavotana Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay tonga fanatitra fampiononana pahatezerana ho azy. Izay rery ihany. Ary anto izany ho antsika tsiraray avy. Ho anao raha mbola tsy ary nino an' Jesosy ianao say. Mangovotra ianao ny manoloana ny fahamasinan'ny ray, ao ihany, tsisy ankoatran'izay. Fa miverena inoa i Jesosy Kristy. Ary rehefa mahita an' Jesosy Kristy izay inoantsika izy dia mionona ny fahatezerany. Anisany hira anankiray mihitsy hoe amin'ny teny anglisy moa izy hoe in Christ alone, fa raha tsy diso any 9:7 mihitsy hoe teo amin'ny hazo fijalian'i Kristy ozy izy no afa-po ny fahatezeran'Andriamanitra ray. Manoloana ny fahotantsika. Ary ho antsika izay mino azy, ny fahotantsika lasa, ny fahotantsika ankehitriny, ny fahotantsika amin'ny ho avy, no efa nitrohany Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana. Ary manana ny fankasitrahany ray izay mino an Kristy, mialoka ao amin'ny Kristy. Salamo faraika amby 30 anisan'ny vaky tenitsika. 7:20 dia izao no voasoratra hoe tiavan'ny Tompo ry olony masina rehetra. Tiava ny Tompo ry fiangonany. Isika tsiraray avy eto, tiava ny Tompo ry olony masina rehetra. Miaro ny marina ny Tompo, fa mamaly mafy ny mpiavonavina kosa izy. Inga tsy ho hita hiavonavina izao sy anao. Misy zavatra anankitelo eto tiako etsonantsika haiko hoe mandeha fotoana fa mamelay. Ary aza matahotra koa raha ozy izy ianao hoe teny efa misy fotoana tsy maintsy andehanako fa tsy maty izany ianao. Ary azo atao dia mijanona kely fotsiny. Misy zavatra anankitelo tiako etsonantsika. Firy taona izay no nahalalanao an'Andriamanitra? Mbola fidiko mihitsy ity teny ity hoe mbola taraiky aminy ve ianao? Sa efa satra fotsiny Jesosy efa fantatray izany. Reto mpino vaovao reto mbola tsy malaly. Dia sy eo manandra-tanana be mihira eo. Firy taona ho anao izay ozy izay fa mampolo taona nefa 20 taona izy tsy efa nalala an'izany. Izay zao efa natao batisana anay tsy ilay natetekely fotsiny fa lena ray manontolo. Izay taloha rehefa mivavaka, izay nge fifoazana mihitsy e. Izay zavatra nenay bateria misy ao, fifoazana, velona. Tsy mitondra famonjeny izany, tao anatin'izany ahako. Za tato efa niteny tamin'ny teny tsy fantatra, nefa mbola tsy nandray ny Tompo. Dia tany petsepo fotsiny dia nonany an'ileo akaikay ve izany e? Dia mba manao koa. Tena zavatra misy izany, izany nanao an'izany. Fa lavitra an'Andriamanitra ny tato am-poko. Tena lavitra, tena lavitra, tena lavitra. Ary nandray mahatsiaro an'izany hoe ao anatin'izany koa firy taona izay? Fa mety kely sisa dia mety any 17 taona tany ho any. Mbola taraiky aminy ve ianao? Mbola taraiky.
mbola taraminy ve ianao, mbola tianao ve izy? Sozinao sy efa fantatry tolomba azy, efa miray trano sise. Mbola taraiky aminy ve ianao, mbola tianao ve izy? Mbola tsy andronao ve izay resahana aminy? Mbola tsy andronao ve izay amakiana ny teniny? Mbola mihaino azy ve ianao? Mbola fantatry hoe mananatra anao ve izy? Za dia efa 7 taona, ohatran'ny zimiriako. Tsy fantatro izany e. Izany tsy mahalala an'izany. Hita famindram-po aminy isika. Faharoa, vao aingana ve ianao ny nahalalan'Andriamanitra? Taraiky aminy ve ianao? Taraiky aminy tsara be izany, toy izy. Aza miala amin'izany fitiavana voalohany izany. Toy izy. Araraoty. Milofosy. Mandrosoa hatrany, tazomy hatrany izany firehetana izany. Eno avy ny fotoana mety izy ianao ohatran'ny kitotoana maimaina mandalo hevitra aty sy ity. Fa tazomy ilay fahazarana tsara. Enoy ny teniny, vakio ny teniny, mivavaha, miara-miangona amin'ny olona masina, mikatsaha torohevitra. Aoka ho taraiky aminy foana. Taraiky aminy. Fahatelo, indrindrindra manoloana an'ity hoe mampientanetana be nge io nefa ny lay zavatra hitantsika le sary eo ohatrany mampatahotra be fa raha ny tena izy io fientanentanana be. Na ho an'ny Mosesy aza azo lazaina hoe afaka alainao amin'izay Andriamanitra. Satria maninona? Fineasa lay mpisorona vaovao hiaraka amin'ny Josoa ho ao an-tany Kanana. Jereny firehetany ho an'Andriamanitra ny fitiavany an'Andriamanitra. Ary manoloana an'izany tena te hanontany amintsika hoe efa nihevitra ny ho avy ny fiangonana ve isika? Efa mba neverinao ve izany? Manao ahoana ny ao aorianany tanteraka ary fiderana ary fetra? Io ny rôle leo tsy Mosesy mihitsy. Ny rôle leo dia Fineasy. Ary rehefa mamaky an'ity Nomery 5:20 na boky Nomery iray manontolo izy raha amin'ireo rôle tsy dia resahana indrindra angamba ihany koa amin'ity boky Nomery ity dia Fineasy. Efa nieritreretinao ve izany? Ny amin'ny taranaka vaovao, ny amin'ny zanatsika. Mivavaka ho azy ireny foana mba tsy hoe mba ho voalohany izy any am-pianarany, mba izy ny azo ny akanjo tsara indrindra dia mba izy ny anana ny telefônina tsara indrindra dia mba ho hita tena zany ny zanakay fa tsy ohatrany tamin'izay mbola kely. Fa ny etahetantsika raha mivavaka azy ireo ho tahaka ny Fineasany izy ireo, aninona? Hirehitra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Tsy ho lany andro tsy hoe andeha hanam-bola be ahako. Andeha ho any an-dafy afa angamba ny tafita. Raha izay ny antson'Andriamanitra tsy olana. Fa raha mba ho tafita nefa mahafoy ny fanahiny, sanatriana izany. Sanatriana izany. Mivavaha ho an'ireo Fineasa izay hitondra ny fiangonana amin'ny vanim-potoana manaraka. Andraikitsika tsiraray avy izany. Andraikitsika tsiraray avy izany. Ndao hitsangantsika tsiraray avy dia ndao hanana amin'ny segondra maromaro vitsivitsy ndao hanantona an'Andriamanitra, ndao hahita ny famindrampony izao sy anao.